Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana alalino iarahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM. Ny fiompiana tilapia ny paikadin'i Madagasikara itodihana makany amin'ny tsena iraisam-pirenena no hotanterana anatin'ity fandaharana ity koa anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Tilapia trondro isan'ny maro mpiompy eto Madagasikara ary saika hita amin'ireo toeram-panjanona rehetra ihany koa no ity karaza-trondro ity mora ompiana sy mahataty ny maripana rehetra. Raha ny tantara tany Egypta no nahitana azy voalohany efa 4 taona lasa izay ary niparitaka tsikelikely tamin'ny vaza tany efatra izany. Samy nampitombo ny vokatra ny firenena maro nanomboka ny taona 1790 noho ny tilapia voasokazo eo amin'ny laharana faharoa amin'ny trondro be mpitady indrindra maneran-tany aorian'ny karpa. Ho an'i Madagasikara manokana azo lazaina fa tara ihany izay fampitomboana ny vokatra izay oharina amin'ireo firenena afrikanina hafa satria taty amin'ny taona 2020 no nanomboka ny roborobo ny fiompiana azy. Ankoatr'ireny amin'ny sehatra tsy miankina isan'ny nandray anjara tamin'ny fampitomboana ny vokatra eto an-toerana ihany koa ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka. Misy fitoerana maro samihafa misehatra amin'izany toy ny CDA na ny Centre de Développement de l'Aquaculture eto Mahajanga izay eo ambany fiahin'ny ministera ny fiompiana, ny fambolena ary ny jona. Ny trondro tilapia antsoina hoe tilapia du Nil na ny Oreochromis niloticus ny anarana siantifika ompiana eto amin'ity ivitoerana ity. Manomboka amin'izy mbola atody sy ireo dingana maro samihafa ampitombo azy, ny fahazahoana lay trondro, ny fampanarahana ny lahy sy ny vavy amin'ny fomba manaraka teknika, ny fanodinana ny sakafo, ny famoahana zana-trondro any amin'ny faritra hafa sy ny sisa samy eto avokoa. Anomboana azy ny fomba fakana ireo zana-trondro sy ireo atody. Andeha haka atody na zana-trondro eto amin'ity toerana fampanarahana lahy sy vavy ity. Alaina amin'ity arato tarihina ity zany ny trondro lahy sy trondro vavy apakarina tsy moramora aty amin'ny sisiny aty ny arato mba hahatonga ny trondro tsy hikorotana be. Teto roa herinandro taoriny nampiarahana ny trondro lahy sy ny trondro vavy no nanomboka naka ny atody sy ny zana-trondro izay efa fohy ary mitohitsaky ny herinandro izay fakana atody izany mandra-pahatonga ny herinandro fahavalo satria io fotoana io no heverana fa lany ny atody ny tilapia vavy ary amin'io herinandro farany io na efa fohy ireo atody na ny ambavan'ny trondro vavy. Any amin'ny vavan'ny trondro vavy no asian'ny atodiny ho fiarovana izany na ilay antsoina hoe incubation buccale. Mbola afaka miverina manatody isam-bolana na isaky ny 9 herinandro zany ny trondro vavy anankiray raha ohatra ka voatoana tsara ara-tsakafo izy ary mifanaraka aminy koa zany ny hafanany rano. Ny atodin'ny trondro zany dia miforona amin'ny alalan'le sakafo hohaniny dia mifanarakaraka ao anaty rano ao zany ny trondro lahy sy ny trondro vavy dia alefany le trondro vavy ao anatin'ny toerana ao anaty rano ao zany le atody dia tonga ny lahy mandefa ny tsiramoka mifertilize na hoe manamasaka an'le atody dia aveo raisiny vavy fotoana fohy no andraisany an'iny dia ataony ao anaty vavany ao dia ao zany mikotroka ao anaty vavany zany ny tilapia vavy. Araka ny lanjan'ny trondro ny abetsaky ny atodin'ny tilapia ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny, iray grama amin'ny lanjan'ny trondro vavy, mira atody 10 hoy ireo teknisianina. Eto, tsy latsaky ny 200 grama ny lanjan'ny trondro vavy, izany hoe manodidina ny 10 isany zanaky ny trondro vavy iray isaky ny manatody.
Rehefa azo ny atody sy ny zanatrondro, diovina aloha ahafahana manala ireo loto sy vaky maro samihafa tany amin'ny bassin de reproduction. Aorian'izay avana ny zanatrondro sy ny atody. Ny zanatrondro alefa avy hatrany ao amin'ny bac d'alevinage ary ny atody kosa ao amin'ny éclosoir na ny toeram-pikotrehana. Tao zany manidina ny atody azo avy amin'ny vavan'ny trondro, avy amin'ny vavan'ny renitrondro avy any dia idina ao amin'ny koveta fampanakotehana. Alefa tsy moramora satria sao dia midona amin'ny sisin'ilay koveta fanakotehana dia lasa vaky. Entina atao éclosoir na koa hoe fanafoizana ny atodina trondro. Rehefa miala avy ao anatin'iny vavan'ilay trondro ilay izy dia tsy maintsy ampitoviana toetoetra ny rano, ny asan'ity rano ity dia manodina an'io atody eo no voalohany indrindra mba tsy hipetrahan'ny lomotra, mba tsy hisy ny moisissure. Faharoa manaraka an'izay rehefa mihodina ilay atody dia mihamanify ilay akora na hoe coque n'io atody io dia manamora kokoa ny fahafoizana. Mandritra ny fotoana hipetrahany eto zany dia tsisy fisakafoanana, tsy misakafo mihitsy zany ny zanatrondro eto Dimy andro hatramin'ny 12 andro no fohy avokoa ireto atody ireto. Rehefa fohy, mizara roa ny lalana. Misy ny atao lahy daholo na ny monosexe mâle, misy ireo atao mifangaro na ny mixte. Ireo atao mixte mamonjy ny namany any amin'ny bac d'alevinage ary mijanonao mandritra ny 2 herinandro. Eo no manomboka misakafo. Aorian'izay afindra indray makany amin'ny toerana lehibe kokoa, azahoany ireo trondro aina any amin'ny apa. Zanatrondro nalaina avy eo amin'ny koveta fanakotehana avy eo amin'ny éclosoir zany dia natintina anatin'ity bac d'alevinage ity dia mijanona ato mandritra ny 2 herinandro. Afaka 2 herinandro dia afindra any amin'ny hapa d'alevinage koa zany. Ina ny antony tsy tonga dia andrarahana an'ilay izy fa ataondreo? Tsy tonga dia araraka fa ampizarina, manao acclimatation zany, maripana ny rano zany ezahana hitovitovy dia zay vao araraka le trondro. Zany hoe avela le trondro hiala ho azy avy ao anatin'ny show. Maro ireo manao commande lahy trondro fotsiny no izy aingam-pitombo. Misy araka izany ny dingana atao azahoana lahy fotsiny. Raha ny mpividy misafidiny hoe monosexe no tadiaviny dia omena sakafo voakarakara manokana ilay zanatrondro mandritra ny 4 herinandro eo dia ny sakafo no mametra an'izay avy amin'ny fanomezana sakafo misy hormone. Ny hormone ampiasaina eto zany dia hormone animal no ampiasaina eto. Nefa mialoha zay rehetra zay isaina ilay zanatrondro alohany amindrana azy any amin'ny toerana hikarakarana azy farana amin'ity ampidirina ato anatin'ity famarana kely ity izy dia rehefa feno tsara ity dia eo amin'ny 700 eo anao comptazan'ilay zanatrondro zany tsika ty feno dia hoentina ato amin'ny toerana ity ahidina ato anatin'ity izy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 rehefa vita zany ny fanisana dia afindra any amin'ny toerana fandraisana an'ity zanatrondro ity rehefa hanomboka hisakafo izy dia omena an'ilay sakafo vao homana manokana. Isaina tsirairay ireo zanatrondro ahafahana mikajy ny sakafony fa ihany koa ny isa mifanaraka amin'izay fangatahana voaray. Ankoatran'ny fampiasana ny hormone animal, misy ihany koa ny fomba ahafahana manavaka ireo lasin'ny vavy amin'ireo zanatrondro toy ny fampiasana ny sivana. Io zany le sivana, io sivana anavahana ny zanatrondro lahy sy vavy. Dia io zany izy ho ataon'io hotsakotraniny dia latsaka ao ambany ao zany ny eritreretina ho vavy dia ireo hitantsika tavela eo ambonindreo ny eritreretina ho lahy. Dia ny 7 isan-jato amin'ny ta izay nataonay dia miresira daholo. Dia rehefa natambatra moa zany ny eritreretina ho lahy dia eo amin'ny 7 isan-jato eo no tena tafavoaka lahy fa ny 3 isan-jato n'izay lasa vavy daholo. Ankoatran'ny sivana ahafantarana ny lasin'ny vavy, eo ihany koa ny fampiasana ny atao hoe bleu de méthylène.
blé de méthylène ty zany a ty amin'ny pharmacie mifanga ahitana anazy ty de rehefa somary misy sarotsarotra kely ijerevana anazy zany de mampiasa an'ity isika zany araka kely ohatr'izao de angala an'le trondro an'izay zany tsika jerentsika raha lehilahy sy vavy ty zao izy jerentsika amin'ny maso izy io a mbola somary manahirakirany kely mijery anazy hoe lasa vavy izy ty de mba tena aserentsika azy hoe tena lana vavy marina de mampiasa an'le blé de méthylène an'izay tsika zany hosorana amin'ity fana io alaina de hosorana sy moramora kely ohatr'izao izy io zao hita tsara izy hoe la izy io le sexe satria le io le lavalava le malana azy zany ohatr'izao zany le fomba fitazomana an'le trondro rehefa manao sexe azy a lohany manaraka mangaty de vota io zao hita tsara misy lavaka anankiroa io a aloha aty a le fivan'le kaka de afara aty a fivan'le atody zany io zao vavy izy io antony anavahana ny tilapia sy ny vavy raha ny fanazavana aingam-pitombo kokoa ny lahy noho ny tilapia sokajiana ho dimorphisme sexuel mahatonga ireo mpandraharaha manafatra ny tilapia lahy eny amin'ireny mpamokatra ireny ka mahatonga ireto farany manao ny fomba itsy ambony azahoana lahy trondro maro eto mahajanga irery ihany no misy fitoerana miompana amin'ny fitsinjarana zanatrondro tilapia mezaka mamaly ny filana manerana nosy vokatr'izay misy fotoana tsy maharaka ny tinadiny ny tolotra eto mahajanga ihany no misy nipetraka ny centre fa izahay de miasa manerana amin'ny Madagasikara raha tsy tanisa fotsiny hoe zany zanatrondro zany de efa voatitra hatrany Iosy manatitra isika hatrany Vatomandry manatitra isika hatrany Tamatavy eny fa hatrany Sambava ary ny faritry Boeny sy Analamanga moa efa tsy lazaina intsony efa taona ny sesy teo zahay no izay no hita hoe niakatra ny atao hoe tinady na ny demande avy amin'ireo mpiompy trondro reo ndraindray ary tsy araka mihitsy satria hitatsika hoe limité zany hoe voafetrany fotodrafitrasa ihany ny centre tsy afaka mamokatra be da be na de manana potentiel tokony amokatra an'izay zay de miezaka zahay ny manantona an'ireny olona manana dobo manana bassin reny de miara-miasa apetraka tsara fa mampiasa ny atao hoe tombotsoa iombonana na système gagnant-gagnant ozy tsika ny zanatrondro dia manodidina ny 200 ka hatramin'ny 500 ariary ny vidiny anankiray 200 ariary de ny zanatrondro vokatra zany hoe voafoy manomboka amin'ny 2 herinandro no miakatra kely misy ihany koa reo mangataka nefa no izahay mila monosexe mâle ozy ny filaza azy mila lahany fotsiny zay satria fatatsika tsara araka ny voalazan'ireo teknisianina hoe ny mâle na ny lahany aingam-pitombo kokoa indray manodididina ny 300 ariary eo ny anankiray misy ndray tena efa mila nylefa le bebe zay eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 20 grama ny lanjany zanatrondro anankiray iny de manodididina ny 500 ny vidiny anankiray azahoana vokatra tsara amin'ny fiompiana tilapia ny fifantenana ireo lahatrondro tsy izay ampivadina aminy miankina amin'izay kalitaon'ireo no taranany misy ny teknika atao eto amin'ity ifitoerana ity amin'izay fampanarahana trondro izay dia ny ataontsika voalohany indrindra amin'izany dia misafidy ny lahy satria misy fepetra zany tsy maintsy jerevana amin'ny trondro hampanarahana fa amin'ny ankapobeny zany trondro tsy matavy loatra no hampanarahana trondro lahy tokony lehibe kokoa noho ny trondro vavy dia somary orona kely ny kibony jerevana hoe misy sperme be izy tsy ranika fotsifotsy tokony voaka zany eo rehefa azo ireo izay atao lahitrondro aorian'ny fizahana maro samihafa atao aminy ka hita fa mahafen'ny fepetra mandalo fandanjana indray ahafahana mamaritra izay trondro ho vadany
Ny alalin'ny rano amin'ny dobo fampanarahana zany tsy dia lalina loatra fa eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 90 centimetatra eo zany ny alaliny. Ny anton'izay zany dia satria ny atody dia tsy fohy. Raha manatody zany ny trondro dia tsy fohy ny atody raha tsy mahatratra 28 degré C eo zany ny hafanan'ny rano. Dia natao tsy dia lalina loatra zany ny alalin'ny rano mba hatafidiran'ny hafanan'ny masoandro hatrany amin'ny fanambanin'ny dobo zany Rehefa vita ny andreo trondro lahy, makany amin'ny bassin misy ireo trondro vavy indray hijery izay mifanaraka aminy. Misy fepetra ihany koa zany hijerevana hoe manao ahoana ny trondro vavy rehefa mety hafanarahana. Jerevana ihany koa zany ny faritra mahavavy anazy iny hoe manopy menamena zany lokony rehefa hoe tena kaiky hanatody izy. Elanelana ora iray ny fampidirana ny trondro vavy sy ny trondro lahy ao anatin'ny dobo ampanarahana azy na ny bassin de reproduction. Maninona moa no miandry adiny iray satria raha any amin'ny ara-boajanahary zany raha any amin'ny dobo tany ny trondro lahy zany mbola mamaritra toerana izy dia mamboatra lavaka hanatodizan'ny trondro vavy. Dia ampanarahana izay fomba fiaim-piainan'ny trondro any amin'ny toerana ara-boajanahary na hoe milieu naturel zay zany ny fomba fiainan'ny trondro. Dia izay no mahatonga antsika hoe miandry adiny iray tsika tsy possible ny hanaovan'ny lay lavaka fa izy mamaritra toerana zany izy handraisany an'ilay vavy hiaraka aminazy ao. Ato anatin'ity toerana ity zany izy mandritra ny 2 volana fa 2 herinandro aorian'ny ampanarahantsika anazy zao zany dia efa manomboka maka atody na zana-trondro antsika. Dia aorian'io 2 herinandro io dia isan-kerinandro an'izay no maka mandra-tapitra an'izay 2 volana izay na 4 herinandro dia efa afaka eritreretina zany hoe efa ho tapitra nanatody daholo ny trondro vavy tato anatin'ity dobo ity dia esorina indray koa le trondro rehefa avy eo dia sarana indray ny trondro lahy sy trondro vavy ampialana sasatra zany izy. Mbola afaka miverina manatody isam-bolana na isaky ny 9 herinandro zany ny trondro vavy anankiray afaka miverina manatody raha ohatra ka voatoana tsara ara-tsakafo izy ary mifanaraka aminy koa zany ny hafanan'ny rano. Misy ny sexe ratio arahana raha te azo zana-trondro tsara. Voalohany 1/3 izany hoe vaviny 3 ho an'ny ilay trondro iray. Mampiasa ny 1/3 raha zana-trondro maro no tanjony. Raha mitsinjo sy manomana ny taona manaraka kosa dia mampiasa ny 1/1 izany hoe ilay trondro iray miaraka amin'ny renin-trondro iray. Ny zana-trondro azo avy amin'izany izay homanina ho renin-trondro sy iray trondro amokatra amin'ny taona manaraka. Ny trondro iray mihoatra ny herintaona no tena azo antoka ho bon géniteur. Maninona moa no fidina manokana ny hoe kalitao tsara amina resaka fiompiana trondro. Anisan'ny antoka iray lehibe io ho anareo izay hiditra amin'ny seha-piariana nilazaiko teo, antoka iray lehibe amin'ny fiverenam-bola ohatra satria misy vola miditra fampandehanana an'ilay izy. Ny kalitao misy eto amintsika amin'izao dia be da be no efa namaly hoe enim-bolana izahay dia mamoaka trondro ary tsy mihoatra an'izay, raha mihoatra kely dia 7 volana. Tsara ihany zany manana an'izay notion kely zay raha ohatra ka tena hoe hiditra amin'le resaka fiariana fiompiana trondro amin'ny ankapobeny. Nisy ny fikarohana izay natao tamin'ny niaraka tamin'ny japonais tamin'izany fotoana zany raha manana velaran-tany ataoko hoe 5 ara isika amboletsika vary dia eo amin'ny ilany indray misy 5 ara amboletsika trondro samy voaraka tsara ny iompiantsika trondro azafady dia samy voaraka tsara ny kipitsopitso madinidinika ny sakafo ny fomba fitehirizana azy dia ny vokatra hita tamin'izay dia nahazo tombony kokoa ny taty amin'ny fiompiana trondro. Raha 6 mois ohatra raha isika hoe enim-bolana ny cycle anankiray ny fiompiana trondro manomboka amin'ny zanany ka hatramin'izy lehibe mivoaka, zany hoe ny dobo 5 ara anankiray zany ao anatin'ny taona dia
mahavita sikla indroa, zany hoe indroa miodina, indroa mampiaka-bokatra ny olona anankiray. Fa isan'ny miantoka ny fahombiazana raha tia azo tombana amin'ny fiompiana trondro ny fanaovana ho vain-tondra rà ny sakafony. Ny tilapia izay mora ompiana ary tsy mifidy sakafo loatra, na izany aza manafaingana ny fitombony ny fifantenana ireo akora ampiasaina. Ato amin'ity toerana ity zany no fikarakarana sy fanamboarana ny sakafo trondro. Zava-dehibe ny sakafo trondro izay afangaro dia ao no ahafahana mikajy ny fatran'ny protéine omena ny trondro tsirairay araka ny halehibeany. Eto ny akora fototra ampiasaina rehefa namboatra sakafo dia ahitantsika ny apombo, ny kobam-barim-bazaha voatoto, ny vovotrondro, ny voanemba voatoto, ny katsaka ary ny mangahazo. Izy rehetra reo dia hita eny amin'ny tsena mandavan-taona. Rehefa namboatra sakafo zany tsika dia hitantsika amin'izao tableau zao ny formule sakafo ampiasaina. Anankiray ria ho an'ny sakafo ho an'ny zanatrondro, tia sakafo ho an'ny renitrondro izay mpanarana. Rehefa voafangaro ireo akora rehetra mandrafitra ny sakafon'ny trondro, miroso amin'ny famahanana indray. Famahanana izay tsy ataotao foana ihany koa. Ity sakafo izay natokana ho an'ny trondro ao anatin'ny andro iray ity zany dia tsy njaraina indimy manomboka amin'ny valo zany ao anatin'ny isaky adiny roa, satria raha omena azy indray mandeha sakafo io nefa le sakafony ao anatin'ny andro iray dia tsy ho laniny io. Araka ny voalaza tetsy ambony, anotokana Centre de développement de l'aquaculture eto Madagasikara ity eto Mahajanga ity. Araka izany, izy ireo irery ihany no miezaka mandrakotra ny Madagasikara. Misy fomba manokana hitondrana ireo zanatrondro mankany amin'ny faritra. Tonga eo amin'ny expédition moa tsika zao dia hanandefa zanatrondro. Expédition zany moa terme technique fa hanandefa zanatrondro handeha alefa any Fianarantsoa, zanatrondro 60 000 zany ho alefa. Dia ho alaina moa zany izy technicien ndefa izy ho alaina ary amin'ny raha ry. Ireto zanatrondro rehetra zao dia efa voaisa zany izy zao. Mbola tsy tonga dia n'le faziny andeha handefa zany manisy azy fa efa voaisa melo zany le izy dia ohatran'izao zany ny fomba fakana le zanatrondro ao anatin'le apao izay asina anazy. Ty zanatrondro zao ty eo amin'ny 3 semaines eo. Fa misy ndraiky arakaraka an'le commande rehefa après 7 jours zany dia efa afaka manandefa an'le zanatrondro. Tsy maintsy ho ajotso ny maripana mba ahafahana an'le biby zany mba tsy handany energie be. Ajotso hatreo amin'ny 20 degré Celsius zany le maripana, zay vao izy afaka alefa. Misy santionany ajanona eto amin'ny ivitoerana na amin'ireo zanatrondro nalefa tany amin'ny faritra. Anton'izay ahafahana manara-maso ny fahasalamana sy ny taham-pahavelomana ireo trondro. Rehefa mandefa zanatrondro io zany dia tsy maintsy masina natao hoe fanamarinana manahoana ny toetran'ny trondro ihany, manahoana misy maty any ity ny veritena. Ity mijanona aty amin'ny toerana ny aingany atao mitovy condition na mitovy toerana ionenany aty. Piarina azo ivelomana tsara ny fiompiana trondro ary malalaka ny tsena na eto anatiny na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny filofosana sy ny fehezana ho matianina aminy no antoky ny fahombiazana. Tsy atao sangisangy hoe 2 metatra amin'ny 2 metatra zany hoe 4 metatra tora-drony
bassin na ny dobo atao. Dobo moa filazantsika azy matetika fa aleotsika anao bassin mihitsy, ohatra hoe farafahakeliny 5 mètres sur 10 mètres. Lehibe an'izay tsy fierana satria arakaraka ny habean'ny dobo ampiasaintsika no eritreretina koa hoe amaron'ny vokatra hiakatra rehefa aoriana kely ao. Eo amin'ny 4 na 5 trondro isaky ny metra toradro. Raha tsara ny rano, raha tsara ny condition misy an'ilay toeran'ny dobo dia izay no lazaiko teo arakaraka ny fahafahamividy sy toerana misy ny toerana ananana mazava ho azy ilay izy. Mety afaka miakatra antsika hatramin'ny 10 hatramin'ny 9 valo zana-trondro isaky ny metra toradro fa efa mila condition indray nefa izy amin'izay zany hoe manana rano na source d'eau mety tena ahampy tsara an'ireo trondro ireo satria araka ny hitantsika hoe miaina, biby miaina izy ireo, mila an'izany oxygène zany ihany. Ohatra antsika olombelona ihany. Raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, i Chine no mitana ny loha laharana amin'ny fanondranana ny trondro tilapia izay mitana ny 700 hatramin'ny 500 ny tsena, ary Etazonia kosa no manafatra be indrindra. Tsy nitsahan tombo ny filana maneran-tany ary niezaka nanaraka izay ihany koa ny vokatra. Raha tany amin'ny 3 alina sy 9 taona izany ny taona 700 niakatra ho 4,3 tapitrisa taona izany ny taona 10 ary raha nambaran'ny FAO na ny Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, itombo avy roa indray io tarehimarika azy ny taona 10 io amin'ny taona 30 izany hoe raha 4,3 tapitrisa taona ny vokatra azo maneran-tany na ny production mondiale ny taona 10 hiakatra hatramin'ny 10,7 tapitrisa taona izany afaka 7 taona. Tarehimarika izay tokony hanome risika ny malagasy na ny mpandraray izany na ny fanjakana noho ny filana tsy mitsaha mitombo. Isany amin'izany ny fampitomboana izy sy ny fanapahariana manerana ny nosy ny ivitoerana toy itony centre de développement de l'aquaculture itony izay ahafahana miantoka ny kalitaon'ireo zana-trondro sy hamaly ny filan'ireo mpiompy madinika sy salatsalany. Ny fampitomboana trakefa izay efa ao anatiny sy ny fampiofanana ireo te hisehatra amin'ny fiompiana tilapia sy ny maro hafa. Ny fanamorana ny fisitrahana tany ahafahana manao ireo bassin sy ny sisa. Ankoatra ny tilapia ompiana amin'ny ranomamy, tokony ampiana ihany koa ny ezaka ampiroboroboana ny fiompiana trondro an-dranomasina ampitomboana ny vokatra. Projet izy tia resaka poisson marin na trondro an-dranomasina. Mbola vao manomboka izy ity, hitantsika amin'izao foto-drafitrasa zao tsy dia mifanalavitra amin'ny tilapia marina fa hoe indray trondro an-dranomasina, iray trondro an-dranomamy fa eo amin'ny resaka reproduction na fampiterahana azy zany dia matetika izy io mitovitovy ihany. Mbola ho tadiavina hoe inona ny sakafo mety amin'izy ireo, inona daholo ireo paramètre madinidinika toy ny hoe tany oxygène sy ny pH ny rehetrarehetra mety amin'ireo trondro ireo alohan'ny hidirantsika lalindalina kokoa amin'izay resaka hoe fampanarana ny lahy sy ny vavin'izay. Miezaka izahay ary fantatsika tsara zany hoe tsy manolo rano, tsy mitondra rano vaovao matetika na isan'andro amin'ny fanoloana an'ireto rano reto fa eto ihany ny ahodina dia mandalo filtre rehetra satria ny rano dia fantatsika tsara fa anisany source anankiray mitondra ny aretina. Izay no mahatonga an'ilay hoe circuit fermé ny atao amin'ity écloserie kelina trondro an-dranomasina ity. Azo heverina ny ahatonga ny Madagasikara ho sangany aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy amin'ny kontinanta afrikana amin'ny fanondranana ny tilapia na an-dranomamy izany na an-dranomasina raha mirafitra ny politika ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo sehatra tsy miankina amin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity. Dia izay ihany koa tomboko lahy sy tomboko vavy no mamarana ny fandaharana alaliny tamin'ity androany ity. Ankasitrana feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao ny mijery ity fandaharana ity ao amin'ny tranokala tv.cool.mg na ihany koa manehevitra mivantanao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Ety ampamarana dia entany isika anaja ireo fepetra sakana rehetra tsy pariany valanaretina coronavirus toy ny fanaovana ny arovava sy orona, ny fanajana ny elanelana ray metatra, ny fanasana tanana matetika fa ihany koa ny fanatonana toeram-pitsaboana raha toa ka misy ny tranga mampiaya. Veloma tompoko.